voalohany aloha amin'izao andro izao natokana ho an'ny fikanana firavitra eto Mahavelona Folo Pointe ity dia ny ataoko hoe ny fifalian'ny ministera misahana ny asa, ny fampanarana asa ny sakafakana amin'ny ezaka vitany MIMSI amin'ny alalan'ny conseil de gestion izay mijoro eo aminy sy ny ekipa mpanatanteraka amin'ny alalan'ny direction générale sy ireo mpiara-miasa amin'ny rehetra. Zava-dehibe loatra ho an'ny ministera misahana ny asa ny fanakakaizana hatrany ny mpiasa malagasy. Hitantsika fa ny faritra Atsinanana dia midadasika ngeza be ary raha ohatra ka ny MIMSI dia nijoro teo tanànan'ny Toamasina dia sarotra ihany no ahafahan'ireo mpiasa malagasy aty Folo Pointe ohatra izay misy atsika eto andeha hitsabo tena any Toamasina. Raha toa ka marary tapaka, raha toa ka misy ataoko hoe urgence hangasaka tsy fahasalamana dia misarotra ho an'ny mpiasa aty Folo Pointe any andeha hamonjy amin'ny tanànan'ny Tamatavy. Ka izany ataoko hoe nanekilay ny hananganana an'izao MIMSI annexe izao mba hanakaiky bebe tokoa ny mpiasa malagasy ny tanàna Folo Pointe satria fantatsika tsara fa Folo Pointe dia anisan'ny tanàna manana hotely fandraisam-bahiny maro be ary mampiasa ataoko hoe olona maro be zava-dehibe loatra izany. Fa ankoatran'izay ihany koa hitantsika tamin'ny ataoko hoe ny fijerena ny foton'ireo fotodrafitrasa izay misy hitantsika fa ary fitaovana ny MIMSI annexe misy échographie, misy couveuse, misy zavatra maro amin'ny andraikitra ihany koa ny fahasalamana sy ny aroza ho an'ny mpiasa na ny sécurité santé au travail. Zava-dehibe loatra koa ny sokafana amin'ny mponina eto amin'ny tanànan'ny Folo Pointe raha toa ka misy filan'ireo mponina amin'ny resaka fitsaboana, ny fitsaboana nify izany na ataoko hoe izay échographie izay na ohatr'izany dia afaka misokatra ho an'ny mponina eto Folo Pointe ny toerana MIMSI annexe misy ambulance ihany koa raha misy évacuation mainka tokony atao any tanànan'ny Toamasina. Zava-dehibe loatra ho izy satria ataoko hoe fivelarana hatrany ary famaliana hatrany an'izay filan'ny vahoaka sy ny manodidina ary mpiasa malagasy indrindra amin'ny fandraisana tanana ny fitsaboana izao ary zava-dehibe ho an'ny tokoa nanatrika an'izao fandraisam-bahiny maro be ary mampiasa ataoko hoe olona maro be zava-dehibe loatra izany. Fa ankoatran'izay ihany koa hitantsika tamin'ny ataoko hoe ny fijerena ny foton'ireo fotodrafitrasa izay misy hitantsika fa ary fitaovana ny MIMSI annexe misy échographie, misy couveuse, misy zavatra maro amin'ny andraikitra ihany koa ny nangirian'ny voaka Folo Pointe sy Andriamatoa ben'ny tanàna ny isian'ny service médical inter-entreprise miahy ny fahasalaman'ny mpiasa sy ny vady aman-janany ary misokatra amin'ny mponina rehetra amin'ny alalan'ny hoe client externe. Ka androany tokanantsika izy ty isorana betsaka ny ministera mpiazy soloan'ny ramatoa ministra eto androany dia io izy io ny fitaovana rehetra ataontsika hoe fitaovana rehetra complet, misy radio, misy écho, misy dentisterie, misy toerana fampiterana, misy fandraisana olona vonjy-taitra, misy ambulance araka ny tenen'ny ramatoa ministra teo. Ka dia ny aina angamba no mahasalama fa raha tsy salama tsika aza misalasala manatona na atoandro na hariva satria adidinay manokatra an'izany toerana miahy ny mpiasa sy ny vady aman-janany araky ny baiko omeny ministera mpiahy anay sy ny programme général de l'État. Ka dia isorana anareo madame la ministre tonga aty na dehibery ny adidy sy nandraikitra mitokana anty fotodrafitrasa kely fa manana ny maizy azy. Dia isorana koa ny conseil de gestion araka volazany teo amin'ny fanomezana alalana fampijoroana anazy ty fa raha mbola misy programme hafa zany zay anitarana indray ny toeram-pitsaboana ohatran'itony dia mbola vonona zay amin'ny
ekipan'ny direction générale ampitombony ambanimbany fisaboana ny mpiasa. Soratra.